namana mpanao bijoutier izy io nanao fitarenana taty aminay satria raha ny valeran'ny zavatra very zany mitentina any amin'ny 100 millions d'ariary agny ny valeran'ireo bijou na ireo vatosoa reo, dia ny 1 million d'ariary ny vola, zany hoe ny somme en liquide na ny espèce. Dia ireo bijou reo zay hitatsika any amin'ny sary any fa misy safira, misy rubis, misy oro ary misy hatramin'ny diamant. Ireto no misy apahany amin'ireo zavatra reo, asa mety tsy tena connaisseur angamba le mpangalatra, fa rehefa mivarotra izy raha zao hitatsika zao zao le bijou zany mietreritra zany izy fa le volamena ty zany no tena valeur ka isoriny reto vato reto, dia ampriminy dia reto no amidiny manokana amin'ny gramme. Nefa araka an'le teniny efa nanazava ny bijoutier zany hoe tompon'ny entana, ireto vato reto no tena valeur, mitentina any amin'ny 6 millions d'ariary any zany no valeran'ny reto vato reto. Dia mahagaga amin'le izy moa zany ny trano tsy vaky fa efa haindreo no famohana ny lakile satria olona manodidina le tompotrano ihany no nahavan-doza. Zany hoe azo atao vokatra tsara izy ty satria atreto antsasa manilany vokatra zany efa tafaverina avokoa, vola mitoy efa mitorana, efa voasambotra na ny mpangalatra na ny mpivarotra na koa ny vidy. Tambazotra anankiray lehibe ty raha zandaro eto Nosy Be ty satria ao amin'ireo olona reo voasambotra reo dia misy ny mpivarotra héroïne, misy ny mpamakitrano didy lahy ao anatin'izay. Rehefa natao ny perquisition na fisavana an-tranon'ireo olona reo, izay mbola ahitana poudre héroïne amin'ny sachet ampoule, izay mbola ahitana chargeur anankiray misy munition valo tao anatiny 22 rifta io, dia mbola misy koa ny munition 765. Zay ny lazako fa tena tambazotra anankiray no ravany tamin'ny volamena na ny ravany zandaro Nosy Be. Araka ny voalazanao zay fa maromaro ny hetsika izay nataonay ataon'ny zandaro eto Nosy Be, izay tondra avy hatrany le tana maro ny fandriam-pahalemana izay napetraka ny secrétaire fandriam-pahalemana miadidiny zandaro. Raha tsy ahivana kely dia efa maromaro ny vokatra azotsika teto Nosy Be ary azotsika tanana tsy resaka raha tsy reny tentative ny fanondranana clandestin izay maromaro reny sy fampidirana ny sambo maromaro natao saisie. Dia mbola ao koa reny fisamborana sy ny fatratrarana ireny mpanao trafika maromaro na ny drogue dure zay ataondreo héroïne na ny chanvre indien izay tato anatin'ny district'ny Nosy Be. Hoatsika vahoakan'ny Nosy Be dia izay mpitandro volamena dia tsy mijanona ary tsy ravoravo-tana fa hanao ny herinay manontolo ary hanao zay azonay atao hampilamina tanteraka ny districtny Nosy Be ary mba hahafahany vahoakan'ny Nosy Be tsy hankanavaka hiaina mpilaminana ary hanao fety sambatra amin'ny fetiny farany taona. Ho any zay ivelan'ny Nosy Be zany na mpizahatany na ny mpanao vakansy dia aza misalasala mitsipika ny districtny Nosy Be fa milamina ary tena azo atao hoe milamina tanteraka ankehitriny ny districtny Nosy Be. Dia ny amaranako ny avy aty aminazy dia mbola tsy mitsahatra mitena misaotra ny vahoakan'ny Nosy Be manontolo, ny vahoaka zay tsara sitrapo, izay manome ny vaovao tsy tapaka ary izay manome vaovao marim-pototra ho an'ny mpitandro filaminana eto Nosy Be. Ary eto zay dia mbola manetana raha misy tranga mampiahiahy aza misalasala
miandro ny telefôna na io 119 orange 119 tellement. Raha ohatra ka micommande compagnie no tianao andray anao vantana dia mbola mandeha ny flotte Nosy Be 034 14 005 33. Eto zay dia miteny fa namanao ny gendarmerie.